Mbola tena ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatr'isika amin'izao fotoana izao azahay dia tsy mitsahatra ny maneho antsika ny atao hoe fiainana izany fotoam-pialan-tsasatra izany amin'ny alalan'ny fitsidihana ireo toerana maro, faritra maro, tanàna maro any amin'ny amoron-dranomasina, any amoron-tsiraka any tafiditra ao anatin'izay hoe fampiainana antsika rehetra ny vanim-potoanan'ny fialan-tsasatra izay. Mbola hijanona ao anatin'izay hatranintsika ka ho any atsimo atsinanana indray hitsidika ny Farafangana izay tanàna tena nivoatra be atao anatin'ny fotoana fohy miavaka ihany koa izany Farafangana izany amin'ny alalan'ireo otrikaina ananany dia eo ihany koa moa mazava ho azy ny moron-dranomasina, torapasika, natiora mampiavaka an'izany hoe Farafangana izany. Tsy vitan'izay fa eo amin'ny lafiny ara-kolontsaina ihany koa sy ny lafiny ara-tantara mazava ho azy dia manana ny anjara toerana ihany koa, manana ny mampiavaka azy izany hoe Farafangana izany. Tsy ary voatanisa eto daholo izany rehetra izany fa atolotra ny ara-bomba-pireitroa ho antsika rehetra izay manaraka tsy tapaka ny fandarana dia asaina isika rehetra hitsidika ny Farafangana, hitsidika ny akanton'ny Farafangana, hankafy ny akanton'ireo natiora, hijery torapasika mahafinaritra ihany koa dia hiaina fialan-tsasatra mahafinaritra ao anatin'ity tanànan'ny Farafangana ity. Hoarao hatramin'ny farany ary. Distrika iray ao amin'ny faritra atsimo atsinanana i Farafangana. Distrika manana ny mampiavaka azy ary manana ny otrikaina maro, na toe-karena, na fambolena, na jono ary fizahan-tany, indrindra ny kolontsaina. Ho an'ny mpizahan-tany sy na teran-tany na vahiny dia isan'ny distrika nahitana fivoarana aingana dia aingana tato anatin'ny taona vitsy. Efa miamitombo araka izany ireo mpitsidika na mitsangatsangana ny safidy ho an'ny Farafangana. Isan'ny nahitana fivoarana sy natsara ny tanàna ny fanamboarana foto-drafitrasa toy ny lalana fa indrindra ny fahadiovan'ny tanàna. Mety manontany tsika ny atokantrano hoe inona no afaka atao sy fialamboly hita ao Farafangana raha ny safidy hiala sasatra any dia andeha ro jerentsika ny fiainanao Farafangana sy ny amin'ny alina. Rehefa tonga eto Farafangana ianao dia samy manaitra indrindra ny hafanana sy ny fahadiovan'ny tanàna. Meva fanev cara masune mana mara mifuka sigara jadi like cuisine di fane banate.
Isan'ny fialamboly mahafinaritra rehefa tonga eto Farafangana ny fitsidiana amin'ny bazary. Maro karazana amin'ny bazary eto Farafangana, fa ny hotsidiantsika dia ny bazary eto Anambahy. Ankoatry ny akoho amam-borona, ny legioma sy ny karazana sakafo dia misy toerana manokana ny asa tanana isan'ny mivarotra tsihy, fitaovana ilaina andavanandro sy tena tadiavan'ny mpizahatany ny eto Farafangana. Na itiny mamboly iny io. Ohatran'ny kosa ohatrina ny varotrana rehetra. Namarotana karaha ity. Ity mamidina efatrala. Telo metatra. Telo metatra. Telo toraka. Ina dia telo toraka. Ina dia telo toraka. Velatra telo, valina telo. Dia raha roa toraka dia valina roa. ngeza be. Afaka makafiny akaton'ny asa tanana maro karazana eto amin'ny bazary no mpitsidika. Eo koa ohatra ny karazana harona. Vita eto toerana itony, vita avy amin'le regny mamatotra fripy regny. Regny plastika mavoafatotra fripy regny dia izay anaovandreo an'itony. Efa nahazo formation aby indreo dia efa mahavita an'ireto aby dia efa misy mandefa eto zao. Dia misy maka marobe avy agny dia maka marobe, karazany marobe. Dia misy an'ny efa avy eo moa le rary tony efa eto amintsika eto aminay ato aby any Atsimo Atsinanana zany reto. Fa isan'ny mahafinaritra ihany koa ny fahitan'ireo karazana sahafa. Maro karazana ny sahafa eto an-tsena, fa ny be mpitady indrindra dia ny hitantsika amin'ny sary ity. Ny antony mbola akora natoraly avokoa no nanamboarana azy, fa tsy misy fangaro. Raha mevokatra eto zao tsy tena marobe mpitady an'ity misy olo avy Ranomafana zao manana hôtely be Ranomafana ny vidy marobe aminazy ity. Da ino gn'antony? Tsy zany tena mbola le sahafa taloha, fa ity efa nasiandreo antsika bala tao amin'ny sisiny. Da ity zany tena mbola mampiavaka anay ity zany ity. Tena mampiavaka anay sy Atsinanana ity le izy efa mbola izy ohatran'izao io. Rehefa tonga eto amin'ny bazary Anambako ianao dia mahita ireo karazana fandambanana, isan'ny fitaovana fisakafoanana mampiavaka ny faritra Atsimo Atsinanana izay mbola mitazona ny fomba fisakafoanana amin'ny tany rehefa mandray vahiny eny ambanivohitra any. Rehefa nolotra sakafo anao zany fa mapetraka ambany dia tiaka aloha zay vao gne lasiety, petraka amin'eo lasiety. Izany zany tianareo hoe vahiny zany tena mankatia omegny sakafo aminazy satria sisiny zany amin'agny. Dia misy koa zany vahiny koa mitondra anazy tony dia igny fotsiny ataony ambony latabatry ny rehefa tonga aminazy agny. Aminay ity manko mbola misakafo ambany ay. Mbola misakafo ambany ay dia tonga agnasiagna anazy. Misy lavalava zay koa izy tony, misy karazany maromaro izy. Faranisy ny fitaovana tena mahazentana dia ity fanatatavana kafe ity. Vonendriny fotsiny dia efa miavaka, tena manome tsiro miavaka ny kafe karakaraina aminy. Raha vao amin'ity kafe zany da masiro kokoa nonona amin'ny vy, misy vy igny. Fitavanana agnarany aminay aty. Ora maro no ampiasaina raha tena tia kafe metsena eto amin'ny bazary Anambahy, ary dia afa-po tokoa ianao mivoaka ao satria ankoatra ny fazona fitaovana miavaka dia hanana fahatsiarovana miavaka ny Farafangana tokoa ianao. Taorian'ny fitsidiana ny bazary dia isan'ny toerana tena mahaliana eto Farafangana ny seranana eto Amoronakona. Manana anjara toerana lehibe amin'ny lafin'ny toe-karena ho an'ny tanàna maro manodidina ny Farafangana, ny seranana, fiantsoana ny lakaneto. Toerana alehantsika ty zao andeha hanosina koa sika io zao, andeha mekanaoty fandehanana ambanivolo, andeha Mafasa, Tangainony, zay aby zao andehanasika atika. Satria zay zany mba moyen de transport moramora kokoa andehanana, hitondrana entana be. Fa rehefa sy hitondra entana anao afaka mandeha taxi moto, mandeha amin'izay toerana izay.
misy lalagna andehanany tôbily avao izy fa tiako ity zany mahazaka entagna kanoty. Samy amtsikiny, samy amhirany. Oh, zazagasy, zanaka malagasy, samy tsy mialonja. Mba azotsika fanazavana matotra mikasika ireo asa fitaterana eto amin'ny seranana dia andeha isika anatona mivantana ny mpandrarahara toe-karaina amin'ny tantan'ireo lakana maro. Reto moa zany le karazana fitaterana an-dranomamy mampitohy any avy any amin'ny commune Ambanivohitra makety amin'ny commune Ilovaina Farafangana, makany Mafasa, Bevoay, Evato. Toerana maro no mahazo tombontsoa amin'ny fiasan'ireo lakana. Reto moa zany le karazana fitaterana an-dranomamy mampitohy any avy any amin'ny commune Ambanivohitra makety amin'ny commune Ilovaina Farafangana, makany Mafasa, Bevoay, Evato. Maharitra ora maro ny adia amin'ny toerana sasany. Eto moa zany misy départ dia misy arrivé, misy mivezivezy sanandro. Miala eto amin'ny 1:12 dia mandeha adiny 2, adiny 3 ohatra makany Antangainony, adiny 2 tonga any Antangainony. Mandeha any Evato adiny 5. Dia mandeha any Mafasa adiny 4 dia mandeha any Bevoay adiny 5 ihany koa. Misy foana isan'andro ny entana taterina eto. Ny fitaterana olona kosa arakaraka ny vanim-potoana toy ny andro tsena, toy ny andro alakamisy, ny andro fety sy rehefa felan-tsasatra. Misy fotoana sy dia misy fa ny entana tena misy. Isaky ny tsena marina tena misy. Tsena alakamisy mandeha larobia dia vena alakamisy. Mahazaka manodidina ny 7 hatramin'ny 15 taonina ny sambo arakaraka ny halehibeny. Ny saran-dalana kosa 3,000 hatramin'ny 5,000 ariary ny fitateran'olona. Arakaraka ny halehibeny zaozana lakana zio. Misy lehibe arakaraka ny teneniko zay. Misy lehibe mazaka 15 tonnes, dia misy kelikely mazaka 7 tonnes. Sarandalana manodidina ny eo amin'ny 3,000 ariary, dia 4,000 ariary, dia 5,000 ariary makany Bevoay. Raha ny fitondrana ny ain'ny mpandeha dia voatondra ara-dalàna zany eto ary manao gilet sy bouet avokoa ny mpandeha. Zay mampiasa gilet de sauvetage, dia mampiasa bouet. Fa ny aty moa zany le rano aty sy dia tena masika be. Manana ny anjara toerana lehibe amin'ny fizahan-tany sy fampahafantarana ny faritra atsimo atsinanana koa ny lakana satria ahafahana mitsidika ireo tanàna manodidina amin'ny alalan'ny rano. Afaka mahita toerana misy voay indrindra rehefa mafana amin'ny 1,20 hatramin'ny 12 atoandro eny. Dia raha ohatra resaka fizahan-tany zay zao misy toerany misy ahitana voay. Afaka mahita voay. Miala kely pont zay sao Marobe misy voay daholo ny lalana. voay ny lalana rehefa mafana be amin'ny 1,20 da mivoaka aby izy rehetrarehetra. Nanetan'ireo mpizahatany na teratany vahiny na malagasy araka izany ny mpitatana ny lakana eto Farafangana satria sady fahafinaretana no ahafahana mitsidika toerana maro ny lakana. Mahafinaritra ny mandeha lakana re. Lamina tsara ny rano, paysage madio, rivotra madio, paysage tsara be. Manentany tsika vahiny rehetrarehetra zay mikasa maniry. Fa tena tsara ty tongava daholo. Manentana vahiny hitsidika eny an-toerana sy andeha mitsangatsangana amin'ny lakana eo anivon'ny fitaly avaparitra ny fizahan-tany ao atsimo atsinanana sy afaka mikarakara voyage organisé na maromaro ny mpandeha. Iay koa efa manao miezaka magnano raha rehefa misy olo maromaro zany te handeha kanoty da atanaovanay organisevanay indreo dia hoentinay amin'io
dia mahafaky minday megnagny da minday miverina. Fanatao fananao iay da miresaka amy tompony fotsiny da mifagnaraka da mitondra olo. Fataon'ny tanàna morontsiraka tsy nanan'i Madagasikara rehetra dia manana ny moron-dranomasina mampiavaka azy koa i Farafangana. Tsy menina mitaha amin'ny toerana hafa fa ny akanto miaraka amin'ny torapasika madio midadasika amin'ny kilometatra maro. Isan'ny tsara indrindra neto amin'ny toerana tson'ny mponina ao an-toerana hoe plage Coco Beach, toerana mahafinaritra fitsangatsanganan'ny mponina rehefa andro fety sy tsy fiasana. Anarana hafa mihitsy ny antsoina azy tany aloha. Ity zany sy Coco Beach gn'agnaran'ity taloha fa Enofy. Rehefa andehanao pique-nique zany ta mbola kely dia tena hoe andao andeha Enofy dia manomboka maraina amin'ny Enofy dia hariva vao mody tondra vary sy laoka. Dia rehefa nisangana nanangana an'ilay hôtely amin'izay ilay tompon'ny Cocotier dia nataon'ny Coco Beach gn'agnarany dia nirekitra an'ilay Coco Beach. Miavaka ny torapasika hita eto amin'ny Coco Beach. Raha ny filaza amin'ny manam-pahaizana dia fasika tsy fahita firy maneran-tany ny fasika eto Farafangana. Ary isan'ny antony nahatongavan'ireo mpizahatany vahiny ao Farafangana hijery izany fotsiny. Ty fasika ity zany magneno. Na iay raha tena gaga be hoe misy vahiny tonga taty dia niteny hoe eran'izao tontolo izao agnatin'ny 5 manana an'ilay torapasika magneno i Farafangana. Ya tsy motsinanana zany. Vao magnisaka anao izy dia miteny le fasika. Dia azo efa izay zao dia efa azo isaritany vahiny. Na vazaha io na gasy dia efa iay zao efa nahazo vahiny eo amin'ny 20 teo. Nagneten'izay fotsiny ediany. Dia namody nandeha ta Majunga indreo dia nakaty nagneten'izay dia tena nahita hoe tena marina fa tena mihafa be ny fasika amin'tiany. Fa ankoatra ny fitsangatsanganana sy fialam-boly ny andro atoandro, manana fialam-boly ho an'ny mpinamana sy ny mianakavy tsy mena mitaha amin'ny faritra hafa ihany koa i Farafangana. Rehefa hariva ny andro, anisan'ny manana bôro marisaka ihany koa i Farafangana. Raha amin'ny andro atoandro dia toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny fadiovana sy ny filaminana ety. Rehefa hariva koa ny andro dia miova tanteraka ary miravaka jiro marevaka sy maresaka amin'ny bôry kely Farafangana. Eto amin'ny bôry Farafangana ny fialam-boly rehefa harivariva. Eto ny toerana fiarahana amin'ny fianakaviana sy ny namana rehefa hariva ny andro. Reto hitantsika reto dia ny fianakaviana rehetra no maka rivotra sy miala voly ety. Aty Farafangana amin'ny alina ohatry izao hitantsika izao maresaka mahafinaritra ny tanàna milamina sady madio.
Anapiko an'izay zao aty amin'ny Borz Majunga kely zareo mahafinaritra be dia be olona be sady be mpanao vakansy mahafinaritra aty aminay dia efa ela azo atao hoe elaela ihany dia mahatamana izy amin'izao sady mahasarika vahiny dia manasa anareo vahiny mba ho tonga aty fa tena mahafinaritra be ny aty. Raha mafana ianao dia afaka manao piscine, io ny piscine be io. Raha zany anapiko an'izay mafana koa ianao dia afaka makamaka rivotra dia ventilateur naturel. Raha izay ny an'ny mpitsidika dia mezaka manome fahafaham-po mpitsangatsangana amin'ny fikarakarana sakafo madio sy voakarakara tsara amin'ny mpivarotra. Misy fialam-boly rehetra farafangana, ny tonontono ny tena mampiavaka aneny amin'ny Boro. Ny ataonay eto zao grillade, brochette, viande dia misy tono koa, ny lasary papay, crudité, manao tonon-trondro koa zay reto, poisson grillé. Poisson grillé? Ie, reto izy. Dia manao an'ireto akondro frire reto koa zay. Ity raim-pianakaviana iray ity dia miasa eto farafangana ary mitondra ny havana sy vahiny aty amin'ny Boro farafangana. Nambarany fa afaka amin'ny faninana amin'ny Boro Majunga Tsoelany eto. Miavaka farafangana satria manana ny ranomamy kely izy dia manana ny ranomasina. Tsisy eto Madagasikara firy izy tsisy eto Madagasikara firy le fananany reto. Izay le fampanakarenanay aty farafangana. Ninona tadiavinao farafangana misy aminay daholo. Na vokatra hoe na produit na ino misy aminay aty. Milamina daholo fokona aty. Zay. Mila amin'ny aty koa zany dia misokatra tsara mihitsy aty. Rehefa vita le lalana dia malalaka daholo. Na fort de fer hoe mandalo aty amin'ny farany tsy mandala ry andala Tanosy koa fa mandala aty farafangana le olo rehetrarehetra fangandrano farafangana hainao zay. Tsy sana hoe farafangana hoe Dego andeha fort de fer tonga dia farafangana mandalo fa tsy mandala ry koa tsy mandala fianaratsoa koa prix satria le lalana efa presque efa vita. Tanàna madio, mahafinaritra ary nahitana fivoarana mivaingana tao anatin'ny fotoana vetivety farafangana. Manana ny otrik'ariana rehetra toy ny natiora sy vokatra fanondrana, ny moron-dranomasina tsara sy miavaka, ankoatra ny vokatra radio-karena. Manan-karena ara-kolontsaina ihany koa i farafangana toy ny fananan'ireo ampanjaka. Eo ihany koa ny fananany fahaiza-manao asa tanana amin'ny fomba nentim-paharazana izay efa mampalaza sy mampiavaka ny farafangana. Tato anatin'ny fotoana vitsy dia hita mivaingana amin'ny fivoaran'ny tanàna, indrindra tao aorian'ny fahavitan'ny foto-drafitr'asa toy ny lalana manerana ny tanàna. Koa sainy sika rehetra na mpizahatany vahiny na teratany hitsidika ny farafangana ao afa-po tokoa. Tanàna nivoatra tao anatin'ny fotoana aingana, tanàna miavaka amin'ireo natiora sy otrik'arena izay misy ao amin'ny farafangana. Tsy vitan'izay fa manana ny moron-dranomasina sy ny torapasika azo hitsangatsanganana sara sy tsidihana tsara ao anatin'izao. Fotoam-pialan-tsasatra izao ihany koa raha i farafangana manokana. Eo ihany koa ny lafiny ara-kolontsaina, lafiny ara-tantara izay tena nampiavaka ity toerana ity na raha antsika teo zany rehetra izany dia ireo rehetra ireo no
nofotintsika tao anatin'izay ora izay tao anatin'ity fandarana ho an'ny androany ity isaorana itsika rehetra tsy nisaraka taminay hatramin'ny farany. Mbola tena ao anatin'ny fotoam-pialatsasatra tanteraka isika amin'izao fotoana izao avy nitsidika ireo faritra maro toerana maro any amorontsiraka isika, toerana misy amoron-ranomasina sy ny maro hafa isika mbola hijanona ao anatin'izay hatrany isika ao anatin'ny fandarana ho amin'ny herinan'io toy izao. Makasitraka tompoko lahy, makatelona tompoko vavy, veloma tompoko.